Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any a. Miraro soantsika rehetra, miraro fahasalamana. Fahasoavan'ny tompo sy ny famindram-pony ary ny fahasoavany ane hitoetra amintsika mandrakariva. Amin'ny teny io ity zany dia irosindray tsika ny amin'ny lesona. Mbola anatin'ny Daniel toko fafito antsika ary mafy dia mafy ny lesona satria miditra any amin'ny tena hoe ivombesatry ny lesona izany isika. Tamin'ny farany moa zany tsika dia namarana le miresaka mikasika le hoe satria nijery le biby efatra lehibe zany tsika. Dia izay nampitahina tamin'ilay tsangam-baton'ilay nofin'ny Nebokadnezara. Dia le hoe le lovolamena zany mifandray amin'le liona manana elatra roa. Ny tratra sy ny tanana volafotsy mifandray amin'le bera misy taolatezana telo eo amin'ny vavany ary izay mitanila moa izy. Ary ilay kibo varahana sy ny fivarahana zany mifandray amin'le leoparda manana loha efatra sy elatra efatra. Dia ny farany tamin'izay nahitantsika le izy hoe hitantsika teo ihany koa le hoe ny ranjo via mifandray amin'ilay biby mahatsiravina. Tsy hita moa izay anambarana azy satria izay zany no detay nomenantsika hoe biby mahatsiravina hozy izy io biby io. Ary nefa le izy zany dia zao manana tandroka folo biby mahatsiravina io, ka le tandroka folo ity zany mifandray amin'ilay ratsatongotra izay hoe vy mifangaro tanimanga. Dia amin'ny teny ity zany tsika dia iresaka mikasika an'io tandroka folo hoe inona indray ary io tandroka folo io zany. Inona indray tandroka folo ka alohan'ny hidirantsika amin'izay lesona izay dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka tsika re. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Miantso inaranao zahay amin'ity anio ity, raha andinika sy hianatra ny teninao zay dia tsy efanaina amin'ny fahalalana eny amin'ny fahendrenay fa amin'ny alalan'ny fanainao masina irery ihany. Mangataka aminao zahay io, aokareo omban'ny fanainao zay amin'ny fahafenona. Sokafo ny fonay ny sainay mataranay ny sitraponao. Ka aokaray ny fanainao metraka ny teninao ambavaka sy ontsaiko aizako mampity izany amin'ny vahoakanao. Ka aokarainao ny sandratra fa za kosa angina, aokaray aneo ny voninahitra ao anenao. Ka dederaina mandrakizay ny inaranao ray kalazaina ny inaranao ane. Sotranao ihany koa ray raha mbola tafahoana eto izay amin'ity anio ity ahafahanay hiara-hianatra sy andinika ny teninao amin'ireto vahoaka izay vahoakanao mihaino ny fampianarana ny teninao reto. Ary raha misy ihany koa mety hoe tsy afaka noho ny antony manokana na mety hoe misy sakana ny ambadika any. Andriamanitro, ianao ny hiditra an-tsehatra ka anafaka ny sakana rehetra mba tsy ahafahan'ny Satana manana anjara amin'ny fampitana ny hafatra. Tsy ahafahan'ny Satana manana anjara amin'ilay tsiraray avy. Fa ilay Satana tokoa dia mierina tahaka ny liona mitady izay ho arapany. Miodiody manodidina anay io. Kaninona ray zanatsipika rehefa n'ilay ratsy hoentina manafika anay, hoentina manakorotana, hoentina manapaka ny fampianarana, hoentina mitondra problème ao tokantrano, hoentina problème amin'ny zanaka, problème amin'ny ray aman-dreny, problème amin'ny fianakaviana, problème amin'ny asa, problème amin'ny fianarana, problème ny tompotrano, ny mpanofatrano sy ny zavatra maro samihafa tompo. Ninona Andriamanitra ozy ataky ataon'ilay ratsy, hoentina manakorotana ny fiainanay, hoentina manakana izao fampianarana izao tsy handeha, tsy hamatarana ny sitraponao, anakanana anay tsy heno ny fampianarana. Dia izay sakana rehetra sy fanafiana ataon'ny Satana rehetra dia ilay volona noho ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Tsy manakery, tsy manam-pahefana amin'ilay tsiraray avy na dia kely aza, ary indrindra ihany koa amin'ny fampianarana sy ny fampitana ny fampianarana. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ravy Satana ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manakery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na dia kely ary tsy manakery, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano sy amin'ny olona rehetra izay mandre izao fampianarana izao na dia kely azy fa Satana devoly dia efa levona sy rava noho ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia mideranao ray mankalaza anao ary manome voninahitra anao, eny mananitra avy ny anaranao. Eny ray tsaroko ambavaka eto ihany koa ho an'ny ao amin'ny tokantrano ireo izay misy tsy salama.
na mihaino izao fampianarana izao amin'ny toerana izay nohona izao fampianarana izao, na aretina tension zany hoe hypertension, na aretina allergie izany, na aretina asma izany, na covid izany, na resaka vairatsy izany, na resaka cancer izany, na sida izany, na peste izany, na choléra izany, na tuberculose izany tompo, na rhumatisme izany, na aretim-bavony tompo, na diabeta, na fibrome, na goty, ninona tompo mety aretina, na areti-maso io, na aretina sofina io, na aretina andoha lavatsy mijanona io, na aretina rein io tompo, sy me aretina ny anaty rehetra any, ninona mety aretina mahazo ny olona mihaino izao fampianarana izao. Na resaka paralysie io, dia aoka Jesosy io le diakapoka taminao ny anasitranao ny aretina rehetra izay voatonona teo dia ho sitrana anie izany. Ary raha misy aretina tsy voatonona izany efa tompoka hivavahana amin'izao fotoana izao, dia aoka Jesosy ny diakapoka taminao ihany koa nefa nanasitrana izany. Ka mamindrafo aminay tsiray avy Jesosy, aoka re le diakapoka taminao, anasitrananao ny aretina rehetra izay mahazo anay, dia ho sitrana izay. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ray io, dia raina ny anaranao Kristy io. Halleluja, halleluja. Eo am-perantananao ihany koa ray no ametrahanay ny fiainanay rehetra. Ao ny ankizy mety manao nala fanadinana, afaka fotoana fohy, na mety baka io, na any amin'ny université io, na CPE io, na BPC io. Ao ihany koa mety concours resaka hoe miditra miasa tompo mitady asa, na ny fitadiavana asa maro samihafa. Ao ny problème fitadiavana maro samihafa. Mangataka aminao zay Andriamanitra sy ny amin'izay mety hoe tsy mahavoaloa écolage, na tsy fandoavana, tsy karama tsy azo, sy ny zavatra maro samihafa, na ny tsy afahana mandofa trano, sy ny problème marabola maro samihafa nitrosan'olona izay miavosa. Mamindrafo amin'ny tsirairay avy Jesosy io, ka meteza re hien'ny fitarainan'izy ireo ianao. Eo am-pelantananao Kristy no ametrahanay izany entana rehetra izany. Fa hoy ianao Jesosy manambara manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, makanisa aty amiko fa izao no anomenareo fitsarana. Ka aoka Jesosy io ny fitsaranao no mitoetra aminay. Fa hoy ianao hoe hoeto ny zogako fa maivana izany ho ianao. Raisy Jesosy io ny entana rehetra, fa raha ianao mitondra izany dia ho maivana izahay. Ka aoka Jesosy ianao ny velonao anatinay fa tsy izay tsy ny velona. Ka izay velomanay amin'ny nofankehitriny dia aoka velomanay amin'ny finoananao. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ray io, dia raina ny anaranao Kristy io. Halleluja, halleluja. Ko ankehitriny izay ray dia mangataka aminao ihany koa, mpanompo tsy mahasoa ihany izahay ary tsy mahatoky eto anatrehanao. Tsy manana fahamarinana dia kely raha tsy mendrika ray ny anonona ny anaranao. Ka dia mifony izahay ray eo ny amin'ny elokay sy ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Eny izay mety mbola hevitra nampisaraka anay taminao dia hifonanay aminao. Ankehitriny Andriamanitra aoka re tsisy hevitra hampisaraka anay aminao na dia kely aza. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, aoka re ianao hanadio sy hanasanay amin'ny rahanao, ka hanafaka anay amin'ny rahanao amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka aoka ilay rahanao Jesosy hanafaka anay amin'ny fampisarahana anay eo amin'ilay raha izay tsara indrindra izay any an-danitra. Ka aoka ilay rahanao no hampihavana anay amin'ny raha tsara indrindra. Dia hamarino izay noho ny amin'ny rahanao Kristy io, hamasino izay noho ny amin'ny rahanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy io. Amin'ny anaran'i Jesosy nanandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Dia mitenena ray fa voninkaino izay vahoakanao. Halleluja, amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mbola afaka ny fampivavaka izany. Ka iroso ary tsika ny amin'ny lesona izany. Lesona izay resantsika izany amin'ny tian'io ity dia iresakitsika mikasika ilay tandroka folo izany izay efa niresantsika kely teo tamin'ilay resaka fampidirana. Inona indray ary izany no voaresaka mikasika anazy io dia aty amin'ny Danielina toko fafito izany andininy fafito no resantsika mikasika anazy io. Danielina toko fafito dia ny andininy fafito. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny faefatra, biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, sady nanana tandroka folo.
miresaka am'le biby faefatra zany izy hoe afa noho ny biby rehetra teo aloza izy ty biby faefatra ty le biby mahatsiravina zany izy io de nyteneniny sady nanana tandroka folo izy nanana tandroka folo izany hoe tsika efa niresaka nyresantsika teny aloha hoe raha vao miresaka sika tandroka de inona ny hevitry ny tandroka ao anatin'ny symbolika ny tandroka zany ao anatin'ny soratra masina na eo amin'ny Daniel io na amin'ny apokalipsy de raha vao miresaka tandroka zany ianao de miresaka mpanjaka zany mpanjaka na fanjakana zay zany raha vao miresaka tandroka zany ianao de mpanjaka na fanjakana de ny zavatra hita eto zany de zao hoe ilay tandroka folo ty nefany a de zao amin'ny teny frantsay misy fomba fitenena zay hoe le tandroka folo zany a font partie intégrante an'le biby faefatra zany hoe ao anatin'le biby faefatra ihany zany misy an'le tandroka folo fa tsy hoe anivelan'lay biby faefatra tsy hoe miresaka zavatra vaovao anivelan'ray zany tsika de io ohatra ny zavatra hitatsika ihany zany tary am'le ratsatongotra vy zay mifangaro tamin'ny manga hoe mbola hita taty amin'ny ratsatongotra ihany le vy zay hitatsika teo amin'ny ranjo zany de ohatr'izay koa le tandroka folo ity zany izay hitatsika eo am'le biby koa tandroka an'le biby zany io tandroka an'le fanjakana faefatra zany izy io zany hoe mbola ao anatin'lay fanjakana faefatra ihany zany no misy an'ity tandroka folo ity fa tsy hoe fanjakana vaovao ty zavatra resahana ty mbola ao anatin'le fanjakana faefatra ihany zany hoe mbola ao anatin'le empira romain ihany zany no misy an'lay tandroka folo izany de any amin'ny andininy faefatra am'roapolo anefany izy amin'ny toko fafito io de zao identifieneo mihitsy hoe iza ireo tandroka folo ireo lazainy hoe inona ny dikan'ireo tandroka folo ireo zany hoe azavainy mihitsy zany ny dikan'le tandroka any amin'ny andininy faefatra am'roapolo de vakitsika kely angely izy zao ny teneniny azy andininy faefatra am'roapolo toko fafito ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany tapany voalohany io no raisitsika zany ahoana tsara izy izy ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana amin'izany fanjakana izany tena teneny mihitsy zany identifien'le izy hoe hitandroka folo izy izy de mpanjaka folo hitsangana amin'izany fanjakana izany inona le fanjakana le fanjakan'ny empira romana no resahana io fa zao isy tandroka folo hitsangana amin'io fanjakana io izy izy de mpanjaka folo zany tandroka folo zany zay hitsangana avy amin'io fanjakana io izy izy zany ka ny zavatra hitatsika zany de ty hoe raha miresaka izy hoe mpanjaka folo hitsangana amin'io fanjakana io de zao miverina makany am'le manao le paralelisme zany tsika makany am'le tsangam-bato lehibe tany am'le nofy satria nahoana rehefa nijery tsika ny am'le fanjakana faefatra le fanjakana vy zany tany am'le tsangam-bato lehibe de zao inona ny nanaraka an'io tao de le fanjakana le visy tamin'ny manga niaraka zany zany hoe nisy division zany nisy fisarahana zany taorinan'lay empira romana le fanjakana vy de eto koa zany ny zavatra hitatsika de zao hoe isy mpanjaka folo hitsangana avy amin'io fanjakana io de hitatsika eto koa zany le division na le fisarahana zay hitatsika tany am'lay le tsangam-bato lehibe zany zay nahitana lay vy niary tanymanga avy eo am'lay fanjakana vy lehibe zany de eto ny zavatra hitatsika zany de atao amin'ny andininy raiky amby efapolo izy no miteny an'izay tany am'le any amin'ny toko faharoa andininy fa raiky amby efapolo izy no miteny an'iny mikasika tany am'le tsangam-bato verenantsika vakina kely fotsiny ny am'le resaka hoe période de division zany le hoe fotoana nisy fisarahana teo amin'io fanjakana io zany Daniela toko faharoa andininy fa raiky amby efapolo de ahoana izy ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra fa ny tapany tamin'ny manga ny mpanefy tamin'ny manga ary tapany vy dia fanjakana mizarazara izy le tapany ozy izy vy de ny tapany ozy izy tamin'ny manga ny mpanefy tamin'ny manga de zao fanjakana mizarazara izy eo zany le division de eto nefa izy de teneny mihitsy aty amin'ny toko fafito zany hoe isy fanjakana folo izy hitsangana amin'io fanjakana io ny zavatra hitatsika eto zany zao de
zao manomboka eto zany tsika de hianatra zany tsika nyresaka hoe tantara satria tsy maintsy porofona ara-tantara le izy nisy tokoa vy ary zay fizarana zay teo am'le fanjakana romanina tamin'ny fotoana inona n nisy an'izany ary tsy vitan'izay fi resaka koa tsika nyresaka hoe geografia zany hoe aiza ny toerana mizarazaraan'ireo fanjakana folo reo taiza daholo no nisy anazy avaiza reo iza daholo no foko nipetraka tamin'ireo fanjakana folo reo de tsy maintsy ijery am'izay zany tsika zany hoe hianatra tantara zany tsika satria tsy maintsy hamarinina ara-tantara le zavatra resantsika eto fa tsy hoe zavatra foronina izy ity fa zavatra nisy io de manome porofo ara-tantara tsika mikasika ny zavatra zay de ny zavatra hitantsika eto zany de zao le biby faefatra zany de zao io le empira romanina zany io le fanjakana faefatra io kanefa nisy fanjakana folo nitsangana avy tamin'io fanjakana io de raha ijeran'io fanjakana folo io zany tsika de tsy maintsy ijery hoe ny faharavan'ny empira romanina zany hoe ahoana ny naharavany empira romanina na tonga tamin'ity fanjakana folo itya izany de ho jerentsika raha mikasika an'izay tamin'ny taona 285 zany 285 à 286 taorinan'i Jesosy Kristy de zao nandray fanapahan-kevitra ny empereur romanina Dioclétien. Inona ny fanapahan-kevitra zay niraisiny? Fanapahan-kevitra zay niraisiny de zao hoe nametraka tétrarchie zany izy. Inona le tétrarchie io? Zany hoe nozarainy roa ny empire romanina. Rehefa nozarainy roa ny empire romanina la hoe misy natao hoe empire oriental de ny empire occidental. Ny empire oriental zany de zao hoe ny empire atsinanana sy ny empire andrefana zany. Nizarainy roa zany. Fa zao mbola iray ihany zany izy ireo na de nizarainy roa aza fa nasiany tetrarka zany nitondra an'ireo territoire anakireo. Zany hoe izy zany ny empereur fa nasiany ohatrany hoe gouverneur zany, gouverneur anakiray mitondra an'le pays anakiray de gouverneur anakiray mitondra an'le pays anakiray fa ny titre an'le tetrarka moa zany ohatrany hoe mpanjaka satria tamin'ny andron'ny Hérode zao tao amin'ny Israely de Hérode tetrarka, mpanjaka Hérode nefa teo ambanin'ny fahefan'ny empereur, teo ambanin'ny fahefan'ny César. Misy mpanjaka zany anakiroa ny mpanjaka nasen'ny Nigérienne reo empire oriental de ny empire occidental. Ny zavatra nisy anefa de ty taty amin'ny rehefa maty ty empereur Dioclétien ty de nisy empereur maromaro no fandimby nanino nitondra nisy empereur nandimby izy taorina zany. De taty amin'ny andron'le Théodose le Grand, tamin'ny andron'io empereur io zany de zao maty io empereur io le Théodose le Grand zany tamin'ny taona 395. De rehefa maty izy tamin'ny taona 395 nanananjanaka izy io de ny zanany anakiray Honorius ary ny anakiray Arcadius. De reo zanan'ireo no nomeny an'ireo fanjakana, ny zanan'ireo zany no nandimby azy tamin'ireo fanjakana eo, fanjakana roa ireo zany zay ny empire atsinanana sy ny empire andrefana. De Honorius zany nanino nanjaka tany Roma izy satria Roma ny capitale tamin'izany de rehefa aveo moa mifindra tany Ravenna izy rehefa aveo. De rehefa aveo Arcadius indray no nanjaka tany Constantinople. Io Constantinople io zany am'izao fotoana zao raha tentsika hoe aizany misy an'izany Constantinople zany de Istanbul am'izao fotoana zao zany Constantinople zany aizany misy an'i Istanbul any Turquie, capitale any Turquie am'izao fotoana zao ny Istanbul. Zany hoe Arcadius zany tany Constantinople no nanjaka. Tamin'ny 393 zany de zao nisaraka tanteraka ny empire romanina. Lasa nisy ny empire oriental sy occidental, empire atsinanana sy ny empire andrefana. Misy sary moa asehoko atsika eto de hitantsika eo zany izy amin'ny resaka hoe géographie zany hitantsika hoe ohatrany ahoana moa le haben'le empire ny atsinanana sy ny haben'ny empire andrefana izany. Ny zavatra nisy anefa de zao à partir ny milieu du 4e siècle zany hoe taty ampovoan'ny taonjato faefatra taty zany de zao nisy firenena, nisy foko zany zay nanatsika anazy, nisy foko avy any mifaritra l'Ouzbékistan, Kazakhstan, Mongolie. Zany hoe avy any amin'ny Asie, Haute-Asie ny ilazany anazy, avy any Haute-Asie zany io peuple io. De ny anaran'io peuple io hoe les Huns.
HUNS zay ny anaran'le izy. Un zany io peuple un izy, io vahoaka un io zany. De zao niala avy any amin'ny Haute-Asie io izy de nanafika ny peuple germanique. Ny peuple germanique anefany izy daholo misy ny peuple germanique. Iny pays de l'Est ray manontolo iny zany ny peuple germaniste zany, germanique zany. De rehefa nanafika ny peuple germanique izy, de inona ny zavatra nisy? Zany hoe sous pression zany ny peuple germanique. Satria aty amin'ny Empire romain d'Occident, izy ny romain ny Empire romain no manjaka. Ankilany anefany misy vahoaka koa vari zany manosika anjareo de opprimé zany reto vahoaka reto. De rehefa le vahoakany reto vahoakany un reto zany, reo nefany manao abibina be reo rehefa manapaka satria reo zany foka ahoana milazana anazy. Ohatrany hoe nomade zany izy reo. Mandeha amin'ny toerana, c'est un peuple mifindrafindra toerana foana zany, zay le nomade mantsy mifindrafindra toerana foana izy reo. De nahazo territoire ngeza be mihitsy izy, lasany daholo presque ny Europe de l'Est ray manontolo iny presque lasany fanjakana daholo, de mpanjaka zareo tam'izany moa le hoe Attila zay zany. Fa vokatry ny pression zany na ny fanafiana zay nataon'izy ireo, de reto peuple germanique reto raha ny vahoakany germanique reto zany tamin'ny pays de l'Est iny zany, na inona nitsoka niala tamin'ny toerany de hoaiza nefany. De zao lasa ny Empire romain d'Occident no nitambaran'izy ireo de nitafian'izy ireo satria tsy naharesy an'le izy, de lasa nitsokana katy amin'ny Empire d'Occident izy de nanafika ny Empire Occident. Rehefa nanafika ny Empire Occident nefa izy ireo de inona ny zavatra nitranga? Lavo ny Empire d'Occident. Lavo ny peuple germanique zany ny Empire d'Occident. De rehefa lavo ny Empire d'Occident zany na ny fanjakana Occident, de zao nisy fanjakana folo nitsangana nandimby an'le Empire d'Occident. Na hoe le Empire andrefana zany. Nisy fanjakana folo zany nitsangana nandimby an'ny fanjakana Occident. De reo fanjakana folo reo nefa nino reo? Peuple germanique zany reo fanjakana folo reo. Royaume germanique zany reo fanjakana folo zay nandimby ny Empire d'Occident zany. De tam 476 zany ny fanjakana germanique ny solo tanteraka any Empire romanina andrefana zany na ny Empire romanina d'Occident zany. Tam 476 taorianan'i Jesosy Kristy, ireo fanjakana germanique reo no nanolo ny Empire romanina d'Occident zany. De zavatra nisy ny Empire romanina d'Orient sisa tavelana ny atsinanana zany, io zany sisa tavela teo. De le empereur Zénon moa zany nanjaka tamin'ny Empire romain tatsinany tamin'izany vanim-potoana zany, ary izy rery zany sisa no azo atao hoe empereur romanina tamin'izany vanim-potoana izany. Fa io Empire romanina tatsinanana io nefany mbola neny taty amin'ny mbola navita ny aina zany io empire io nandritra ny 10 siècle. Ka nenjera tanteraka izy taty amin'ny 1453 taorinan'i Jesosy Kristy. Fa ny zavatra ho jerentsika de zao, ireto fanjakana folo ireto izay nandimby ny Empire Occident na ny Empire andrefana zany de le Empire romanina. Iza daholo ary reo fanjakana folo izay nisolo ny Empire romanina d'Occident ireo zany. De zao ny anaran'izy ireo zany. Voalohany zany les francs. Les francs, ohatrany hoe manoratra franc zany ianao hoe un franc. Les francs. Faharoa les Burgondes. Zany hoe mbola alefako amintsika eto le izy rehefa amin'ny écran zany de hitatsika daholo le fanoratana anazy zany. Voalohany les francs. Faharoa les Burgondes. Fahatelo les Allemands. Fahaefatra les Vandales. Fahadimy les Suèves. Fahaenina les Visigoths. Fahafito les Saxons. Fahavalo les Ostrogoths. Fahasivy les Lombards.
ary ny fahafolo le Erulle zany. Fa alefako amintsika eto le izy de hitantsika ihany les Francs zany, les Burgunds, les Allemands, les Vandales, les Suèves, les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths, les Lombards et les Erulle. De alefantsika eto le izy misy géographie zany eto, le territoire nipetrahan'izy ireo zany teo amin'le fanjakana ny empire-ny Occident izany. De raha mijery tsika hoe aizany misy an'izany Vandale zany ohatrany Vandale iny satria ny empire roman zany raha mijery zany tsika ny territoire ny empire roman verena kely fotsiny le tableau teo le empire roman d'Occident zany raha mijery tsika géographiquement zany de amin'ny Afrique du Nord iny zany misy an'ilay misy territoire ny empire roman d'Occident. Afrique du Nord mijery tsika hoe iza amin'ny Afrique du Nord iny zany raha am'izao fotoana zao zany de hoe Tunisie de misy partie ny Libye Algérie de misy partie ny Maroc de Espagne am'izao fotoana zao Portugal am'izao fotoana zao France am'izao fotoana zao Angleterre am'izao fotoana zao Italie am'izao fotoana zao de misy peuple eo amboniny kely ny Italie ihany koa zany mameno zay zany ny empire d'Occident tam'izay zany fotoana zany. Ny empire oriental ndray tam'izany fotoana zany no tatsinanana de ny Égypte ray manontolo iny miaraka amin'ny partian'ny Libye kely de rehefa avy eo ny Moyen-Orient iny misy an'i Israël ray manontolo iny zany de rehefa avy eo Turquie ray manontolo iny de rehefa avy eo ndray Bulgarie iny de ny Grèce ray manontolo zay ny partie orientale zany raha mijery zany tsika miresaka hoe sary de rehefa avy eo amin'izay nefany le partie occidentale iny zany nosolon'ny ireto fanjakana folo ireto izay fanjakana germanika zany reto de ahoana ny zarazarany ny territoire io zany de ny Vandale zany le peuple hoe Vandale zany mipetraka taty amin'ny partie Afrique du Nord no toeran'izy ireo zany hoe indrindrandrindra moa tamin'iny faritra Tunisie iny zany de une partie keliny Algérie moa zany sy une partie keliny Libye zay no nisy an'le hoe Vandale zany de le vahoaka indray na le hoe peuple na le hoe foko indray le hoe Visigoth taizany no mitoetra le Visigoth indray taty Espagne no nipetrahan'le Visigoth zany Espagne zany de ny Suève indray Portugal zany nisy an'le peuple hoe Suève de ny la France am'izao fotoana zao zany na ino tam'izany vanim-potoana zany nizara roa la France. Ny atsasan'ny la France les Francs no nipetraka tamin'ny atsasan'ny la France de ny atsasany anankiray zany hoe Lyon zany miaraka amin'ny Suisse zany amin'ny misy an'i Genève izy zany Burgonde no nipetraka tamin'iny le Burgonde no nipetraka tamin'iny de ny Ostrogoth nipetraka tany Italie indray ny Ostrogoth zany iny lasan'ny Ostrogoth ny royaume d'Italie zany de eo akavanana kely Ostrogoth misy an'ny Lombard de amin'ny ankavanany eo ihany koa moa zany de misy an'ny le hoe Erulle zany teo akaikin'le Lombard koa nisy an'le Erulle de raha eo ampovoany indray eo anelanelan'ny la France sy ny eo anelanelan'le France sy ny Lombard zany misy an'le hoe Allemand. Io Allemand iny nefa io ny Allemand am'izao fotoana misy atsika zao fa tam'izany fotoana zany le territoire somary kelikely daholo fa am'izao fotoana zao moa fa tena samy manana ny toerana ngeza lasa nitatra le toerana zany satria am'izao fotoana zao raha miresaka atsika hoe Lombard par rapport am'le hoe Ostrogoth zavatra Italie nge Lombardie nge ao anatin'ny fanjakana italiana misy an'izany hoe Lombardie zany am'izao fotoana zao de le Lombard zany akavanan'ny Ostrogoth ny Allemand eo anelanelan'le France ny Lombard no misy anazy io le peuple ny vahoaka allemand am'izao fotoana zao de ny Saxon reo ny anglisy reo zany ny vahoaka britannika zany ny Saxon raha zay ny azo ilazana anazy de nisy partie kely moa tamin'iny côté ataontsika rany hoe Pays-Bas iny zany nisy partie kely tamin'ny lasan'ny Saxon koa fa ty le géographie asehoaka atsika ty zany à peu près tamin'io zany ny géographie nisy tamin'izany vanim-potoana zany fa izy io zany miova miandalana izy io moa zany
de zay no mikasika an'iny zany fa ny zavatra tena tiana tenenina amintsika eto zany de zao hoe rehefa nizara folo le fanjakan'ny empire romain d'occident lasan'ireo fanjakana germanika reo inona ny zavatra tiana tenenina amintsika eto zany amin'io zavatra tiana tenenina amintsika eto zany ny accent ny zavatra tiana tsindriana de zao hoe le fisarahan'le empire romanina zay ny tena zavatra tiana tsindriana eto ohatrany tam'le hoe ny vy zay nifangaro tam'tamimanga teo amin'ilay tsangambato lehibe satria raha reo fanjakana ireo zany le fanjakana folo reo tsy tena misy hoe ahoana moa zany amin'ny mahafanjakana azy zany tsy de tena misy lanjany loatra izy amin'ny mahafanjakana azy reo fanjakana folo reo fa misy lanjany anazy de zao manamarina le faminaniana izy zay no mampisy lanjany azy satria nahoana tanteraka ara-paminaniana hoe misy fanjakana folo tokoa nivoaka avy tamin'io fanjakana io de izy reo fanjakana folo reo de le fanjakana hitantsika teo hoe les francs les brigandes les allemands les vandales les suèves les visigoths les saxons les ostrogoths les lombards les hérules reo zany no fanjakana nivoaka avao ny zavatra nefa tena mitarika amin'ny saitsika eto ary tena ny zavatra nefa tena hoe manamarika zany ary mahataitra amin'ity zavatra ity de zao nisy zavatra hitan'ny Daniel teo amin'le tandroka folo raha nolazaina fa nanana tandroka folo ilay biby fahefatra nisy tandroka anankiray nipotra teo izy nialehibe io tandroka kely io tandroka kely de nialehibe izy de rehefa nialehibe izy tena nananjera tandroka telo izy fantatsika tsara fa inona ny hevitry ny tandroka mpanjaka na fanjakana amin'ity tandroka folo ty indray nefa nolazaina fa nisy tandroka kely mipotra tao izy kanefa tandroka kely io nanjera tandroka anankitelo inona indray ary ny zavatra resahana io zany iresaka ndretsika zany tandroka kely de jerentsika kely izy eo amin'ny Daniel toko fafito andininy favalo iresaka zany tsika mikasika ty tandroka kely ty indray hoe ahoana indray ary mikasika ty tandroka kely ty izany andininy favalo tapany voalohany nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely nipotra teo aminy ary novohana teo anohan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha novohana ozy izy teo anohan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha zany hoe rehefa nipotra zany ty tandroka kely ty de zao nanjera tandroka anankitelo zany izy nanjera tandroka anankitelo izy de inona nefa ny zavatra anankiray teneniny ihany koa misy karakteristika ihany koa izy ty zany misy fanavana azy koa ny zavatra resahany io de vakitsika ny tapany faharoa eo amin'le andininy favalo de hoy izy ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy zany de efa nolazaina izy fa tandroka kely izy nipotra izy nialehibe de nanjera tandroka anankitelo izy rehefa aveo nefa mbola nolazaina indray izy fa nahoana nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy nanana maso toy ny mason'olona sy miteny zavatra miopapana izy fa de ho asiko sary moa mijerytsika zany mba azosika imaziny eo ohatry ny ahoana zany hoe misy manana tandroka le bibidia manana tandroka folo izy de rehefa nipotra ty tandroka kely ity ka nialehibe izy de nanjera tandroka anankitelo izy zany hoe le fito zany sisa tavela de izy ny lasa naka ny toeran'ireo anankitelo reo ary nialehibe zany ity tandroka kely ity ny zavatra mahavarina nefa de zao rehefa nipotra le tandroka kely lazaina fa manana maso tahaka ny mason'olona izy ary miteny zavatra miopapana izy inona indray ary ty mpanjaka ty zany na ity fanjakana zay lazaina atsika satria ny tandroka maneho mpanjaka na fanjakana inona indray ty fanjakana ity zany na ty mpanjaka zay manana maso tahaka ny mason'olona ty sy miteny zavatra miopapana ity zany ka ny zavatra zany mampisarika ny saitsika eto de io ty tandroka ty manana tarehan'olona io ary zay ny zavatra mahavarina amin'izy satria raha tany amin'ny tsangambato tsika nijery rehefa nijery tsika
teo amin'le tsangambato lehibe dia nisy fahasamihafana koa teo amin'ny tsangambato lehibe io fa taty amin'ny ratsa-tongotra no nisy le fahasamihafana hoe inona ny ifandraisan'ilay tany manga mimpanefi tamin'ny manga amin'ny vy eo le fahasamihafana zany nihitantsika tary amin'ilay tsangambato lehibe ato indray nefa le fahasamihafana zany nihitantsika ty tandroka kely ty zay manana iny manana tarehan'olona satria manana maso tahaka ny mason'olona izy tena teneny mihitsy ary manana vava miteny zavatra miopapana dia nampametram-panontaniana ny Daniela zany izy dia hoy Daniela mba tiako fantatra hoe inona mikasika an'io zavatra io izy Daniela jerentsika zany zao ny teneny Daniela ty amin'ny toko fahasivy aty andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny fahefatra aho dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanana ny visy sy ovarana sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra ka nisy telopotraka teo anolohany dia ilay tandroka nanana maso sy vava izay niteny zavatra miompapana ary fijery azy dia lehibe noho ny namany eo le teneniko hoe izy zany ne lehibe izy nisondrotra tambonindreo tandroka nisy tandroka fito reny efa izy nisondrotra tambonindreo misy antony lehibe nge zany lehibe mihoatra noho namany maso noho izy mba te hahalalanyio izy hoe izy io tandroka kely io manana maso tahaka ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana io dia raha ny zavatra hitantsika eto zany ny amin'ny propos ny Daniela sy ny amin'ny ny zavatra hitantsika amin'ity toko fafito ity dia io pouvoir io zany na io fahefano io tandroka kely io zany io ny pouvoir important indrindra zany amin'ireo fanjakana voalaza zany amin'ireo biby hitantsika rehetra reo hatrany ambolohany ity fanjakana ity tandroka kely nipotra ty ny alehibe ozy izy ny maso ny tahaka ny mason'olona ary ny vava miteny zavatra miopapana ozy izy amin'ny Daniela zany io fanjakana io ny fanjakana important indrindra amin'ny fanjakana rehetra zay nyresahana teo satria raha mijeritsika nio Daniela toko fafito io dia ny miresaka amin'ity tandroka kely ty no mibahana lehibe indrindra amin'io toko fafito io izany no manapirofo hoe misy lanjany lehibe zany io fanjakana hoe lazaina tandroka kely io ka ny alehibe manana maso tahaka ny mason'olona manana vava miteny zavatra miopapana dia hitantsika ihany koa zay fifandraisan'izay tary amin'ilay ratsa-tongotra visy tamin'ny manga satria nanana lanjany lehibe koa io tamin'ny manga mimpanefi tamin'ny manga io tamin'ny fiarahany tamin'ilay via tary amin'ny tsangambato lehibe zay hitantsika zany ka inona moa mahazava-dehibe an'ity fanjakana ity satria io fanjakana io zany io tandroka kely io zay ny alehibe io ka ny fijery azy dia ambonino reo fanjakana rehetra zay hitantsika reo ambonino le tandroka rehetra zay hitantsika reo dia inona no maha-important anazy satria io fanjakana io zany no mamarana ny fanjakana rehetra manerana n'izao tontolo zao tahaka n'le hitantsika ihany koa tary amin'le ratsa-tongotra visy tamin'ny manga io no mamarana ny fanjakana tantarany tany dia eto koa zany io tandroka kely io no mamarana ny fanjakany tantarany tany ihany koa zany ka ny zavatra hojerentsika ary zany dia jeritsika hoe ny zavatra mila fantatsika hoe ahoana ny natiran'izy io ny natirany zany tsy maintsy mijery ny natirany io tsika mijeritsika hoe tamin'ny fotoana inona koa ny potrany teo anivon'ny tantara taiza no nipotra izy inona ny asany zavatra hojerentsika izay ary inona ny anjarany zany hoe ny destin izy ity zany ahoana ny destin izy ity na ny anjarany izy ity eto amin'ity tantarany tany itya izany rehetra zany anefany io zavatra ndresantsika hoe ny natirany ny fotoana natongavany teo amin'ny tantara ny nampotrany teo amin'ny tantara ny asany ny anjarany na hoe ny destin zany rehetra zany dia donné zany efa omeny Daniela antsika daholo zany efa profo efa omeny Daniela antsika daholo dia anjarantsika zany mijery an'le profo omeny Daniela hoe inona reo zavatra reo zany fa zavatra efa omeny Daniela antsika daholo zany mba hahafahantsika eo mijery hoe iza ity fanjakana ity na io mpanjaka io ary efa fantatsika izay dia fantatsika hoe ay ty mihitsy ka io zavatra io zany dia afaka denoncentsika ay le zalahy ty zany ana ty fanjakana ty zany dia afaka profontsika amin'ny alalan'ny
donné zany zay omeny Daniel atsika izany. Jery ary tsika zany naturanizy ity. De inona no caractéristique an'izy ity zany? De le zavatra hitatsika teo zany. Raha miresaka tsika le hoe tandroka kely de hoe ny alehibe izy. De ahoana izy verenatsika kely ny 15 tapany 15 toko fafito 15 toko fafito ny 15 de vakitsika le tapany faharoa. De ahoana izy? Arindro nanana maso toy ny mason'olona sy niteny zavatra miopapana izy. Le tandroka lazaina fa manana maso tahaka ny mason'olona sy miteny zavatra miopapana. Inona zany ny caractéristique an'izy ity na mampiavaka anazy ity? Misy an'le élément humain zany eo aminazy io. Misy le visage humain na hoe le tarehan'olombelona zany. Io no mampiavaka anazy zany le lazaina fa misy tarehan'olombelona io. Inona nefa ny hevitra an'izay hoe manana tarehan'olombelona zay? Inona ny dikan'le hoe le hoe endrik'olombelona hita aminy zany? Inona ny dikan'izay? Misy heviny lehibe zay satria efa hitatsika zay tany amin'ilay tany manga ny mpanefi tany manga. Efa niresahantsika zay tany. Fa eto izy nilazaina anazy zany aty tsy nilazaina intsony izy hoe tany manga ny mpanefi tany manga. Fa ny zavatra nilazaina anazy indray de hoe endrika amin'ny maha-olombelona nilazana anazy. Fa raha vao miresaka ianao nefa ny endrika amin'ny maha-olombelona de inona ny dikan'izay? Misy dikany lehibe zany zay. De ny hevitra an'izay zany de zao hoe fahefana hafa noho ny fanjakana rehetra izy aloha voalohany indrindra. Satria raha raisika ny fanjakana rehetra teo aloha biby daholo no nanehoana anazy. Raha raisika le fanjakana teo aloha biby no nanehoana anazy. Eto nefa amin'ity fanjakana ity tarehan'olona endrika olona no nampiseho anazy. Misy antony lehibe zany zay zavatra zay. Zany hoe hafa noho ny fanjakana rehetra zany ty fanjakana ity. Hitatsika ihany koa le fampifandraisana zay nisy tany amin'ny le tsangam-bato lehibe. Ohatran'le hoe ny tany manga mimpanefi tany manga mifandray amin'ny metaly de le vy zany. Eto indray nefany ilay endrika amin'ny maha-olombelona mifandray amin'ny biby. Jereo nge zany zavatra resahana zany. Io zay ny mahatongana amin'ny teny hoe raha ohatra zany ianao ka tsy malala le kody ara-paminaniana. De zao hoe very ianao, hoe ahoana koa zany zavatra tsy. Rehefa avy eo misy biby mahatsiravina hitanao de manana tandroka folo de misy tandroka kely mipotra avy eo melehibe noho ny rehetra. De rehefa avy eo misy tarehan'olona indray eo amin'le tandroka. Tsy gaga ianao ino ty zavatra ty? Zava-doza nge zany fa zavatra tena misy hitanao. Raha olona ray fotsiny ary ny teneniko antsika olona ray fotsiny. Mijery anao izy maso roa io. Tampotampoka eo misokatra io androny io de misy maso mipotroko tsy lasa dala ianao ino ty zavatra ty? Nefa eto ny zavatra resahana zany eo amin'le tandroka misy tarehan'olona. Fa zay le izy hoe codé daholo zany le zavatra. Codé le izy zany. Eto nefa le tahaka n'le tary amin'ny tsangamato lehibe zany hoe le tany manga mimpanefi tany manga mifandray amin'le metaly. Ato indray ilay endrika amin'ny maha-olombelona mifandray amin'ilay biby. Fantatsika tsara nefany fa amin'ny langagen'ny Daniel na amin'ny fitenin'ny Daniel raha ny faminanino amin'ny Daniel ny jerena. Raha vao miresaka ianao hoe endrika amin'ny maha-olombelona na hoe miresaka amin'le maha-olombelona de inona ny hevitra an'izay zavatra zay tamintsika nijery tany amin'le hoe tany manga mimpanefi tany manga. Raha vao miresaka ianao amin'le hoe endrika amin'ny maha-olombelona na hoe raha hoe olombelona zany de maneho an'le hoe dimension religieuse zay na hoe lafiny ara-pivavahana no resahana amin'izay. Ny olombelona zany de maneho amin'le hoe lafiny ara-pivavahana. De vereniko azavana kely izy mba atadiavantsika izy sao de ozy hoe ahoana koa zany zavatra zany. Tamintsika niresaka tamin'le hoe tany manga mimpanefi tany manga. De hoe inona moa le tany manga mimpanefi tany manga? Raha vao miresaka ny Baiboly hoe tany manga ny mpanefi tany manga. Tsy miteny hoe tany manga fotsiny izy hoe tany manga mimpanefi tany manga. De maneho inona zay zavatra zay? Maneho an'le fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Fifandraisany amin'ny ahoana moa? Amin'le hoe ny olombelona de miankina amin'Andriamanitra. Maneho an'le fiankinan'ny olombelona amin'Andriamanitra satria nahoana? Ny olombelona de tsy ary raha tsy Andriamanitra no nanao azy. Tsy nisy ny olombelona raha tsy Andriamanitra no nanao azy. Zany hoe tsika olombelona zany miankina amin'Andriamanitra. Izay le hoe lafiny ara-pivavahana hoe dimension religieuse an'le izy. De iverenantsika kely eo amin'ny Isaia toko 4:30 manazava anazy io Isaia zay fotsiny raisitsika eo.
Isaia toko fa 420. Isaia toko fa 420. Isaia toko fa 420 dia ny andininy fa 7. Dia inona zavatra resahany io? Andininy fa 7. Manao hoe fa ankehitriny Jehova ho rainay ianao, izahay dia tany manga ary ianao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay rehetra. Averiko tsara. Fa ankehitriny Jehova ho rainay ianao, izahay dia tany manga ary ianao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay. Itsika olombelona dia zao asa tanan'Andriamanitra tsika. Zay zany raha vao miresaka hoe olombelona zany dia zao asa tanan'Andriamanitra tsika. Ary ny fanekentsika fa asa tanan'Andriamanitra tsika dia zao. Eo le tenenin'Andriamanitra, eo le tenenin'ny soratra masina ry amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy manambara manao hoe miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Mahatahorana Andriamanitra ka omey voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Miankohofy eo anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany, miankohofy eo anoloan'izay nanao atsika. Omey voninahitra izy. Zay zany zay maneho an'le hoe dimension religieuse an'le izy. Le hoe tsika miankina amin'Andriamanitra satria tsy nisy tsika raha tsy Andriamanitra nanao atsika. Dia hola miankohaka amin'Andriamanitra tsika, manome voninahitra an'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra no pary atsika. Dia raha vao miresaka le hoe humain zany tsika dia izay fifandraisany izay no miseho. Le hoe dimension religieuse hoe Andriamanitra no pary atsika. Dia amin'ny dimension religieuse anay zay zany na hoe amin'izay lafiny ara-pivavahana zay zany dia zao hoe ity endrika olombelona ity zany zay hita amin'ity tandroka kely ity dia maneho satria fanjakana izy ity, pouvoir izy ity, fahefana izy ity. Le endrika olombelona ity zany maneho an'le pouvoir de nature religieuse, maneho an'le fahefana amin'ny lafiny ara-pivavahana zany izy ity. Maneho le fahefana lafiny ara-pivavahana. Kanefany ity fanjakana ity nefany, le endriny io nefany dia zao le endriny amin'ny maha-olombelona azy io le hoe lafiny ara-pivavahana io nefa miaraka amin'le hoe tandroka. Dia inona ny hevitra an'izay? Zany hoe fanjakana zany izy. Dia zay mahatonga azy hoe fahefana politico-religieux zany izy. Fahefana sady ara-politika zany no fahefana ara-pivavahana. Zay zany maneho an'ity tandroka kely ity. Fahefana sady ara-politika zany izy no ara-pivavahana. Dia hitantsika koa nefa zay tany amin'le ratsan-tongotra vy fangaro amin'ny tanimanga. Hitantsika zay tany amin'le tanimanga mpanefy tanimanga niaraka tamin'le vy, le hoe fanjakana politico-religieuse ihany koa sady hoe ara-politika no ara-pivavahana. Ho jerentsika raha zany hoe tamin'ny fotoana inona ara no nahatongavana izy ity zany. Dia ahoana ozy izy ny zavatra resahantsika teo? Dia zao fantatsika tsara ny fotoanan'ny potrany. Zany hoe taorianan'le tandroka folo izy no nipotra zany. Zany hoe taorianan'le division zany izy no nipotra. Nipotra io fanjakana io. Hoe ara-politika sy ara-pivavahana io. Dia nanjera iny izy, nanjera tandroka telo izy. Vakitsika kely le izy. Toko fa 7 andininy fa 8. Daniel toko fa 7 dia ny andininy fa 8. Dia vakitsika ny tapany voalohany. Dia ahoana ozy izy? Nodiniko ny tandroka, ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy, ary nivoahana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo aloha. Ary novoahana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha izy. Mijery zany tsika hoe tamin'ny fotoana inona ny fotoana natongavany. Dia rehefa nipotra izy dia nanao nipoiran'ity fanjakana ity zany. Nipoiran'ny fanjakana io zany dia tamin'ny fotoana nananjerany an'ilay tandroka telo. Fantatsika nefa ny tandroka fa inona? Fanjakana telo na mpanjaka telo zany. Tamin'ny fotoana nipotrany zany dia nanjera fanjakana telo izy na nanjera mpanjaka telo.
dia jereo tsara fa zao ny teneniny azy aty amin'ny toko 7:420 toko 7:420 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana amin'izany fanjakana izany, ary isy iray koa hitsangana manaraka azy. Hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo. Jerentsika amin'ny fotoana eny nampotrany, ary isy iray koa izy hitsangana manaraka azy, mitsangana manaraka an'ilay mpanjaka folo zany, hitsangana ao aorianan'ilay fanjakana folo. Dia ahoana ozy izy? Hafa noho ny voalohany ozy izy. Hafa inona mahafa n'ity fanjakana ity? Io le politico-religieux satria ara-pivavahana izay ny mahafa azy. Hafa izy satria ara-pivavahana izy, tsy fanjakana ohatran'ireo tsy fanjakana rehetra izy. Fa ara-pivavahana izy. Zay maso hafa noho ny voalohany izy. Ary andresy mpanjaka telo ozy izy. Andresy mpanjaka telo. Dia ho jerentsika indray zany amin'ny tantara hoe amin'ny fotoana ahoana indray ary no nandreseny mpanjaka telo zany, satria amin'ny fotoana izay nipotrany zany no nandreseny an'ireo mpanjaka telo ireo. Dia izay no resantsika amin'ny lesona manaraka fa tapitra ny fotoanantsika. Fa io no resantsika zany hoe tamin'ny fotoana inona no nanjerany an'ireo mpanjaka telo ireo, ary voaporofo ara-tantara tokoa ve zany? Hoe nisy ara-tantara zany dia ho hitantsika eo amin'ny lafin'ny tantara zany hoe mitombona tokoa ve zany? Fa ny tantara no manaporofo an'izany, sy ny historien koa no manaporofo an'izany. Vavaka isika marana fotoana, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay nandinika sy nianatra ny teninao, ary tsy amin'ny fahalalana na fahendrenay raha fa amin'ny alalana fanainao masina rery ihany. Dia raina ny anaranao raha io, akalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Sy raha atao am-pony iray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Ka aoka raha izay nomenao anay tamin'ity eno ity dia tsy hanan'ilay satana fahefanana dia kely aza. Fa hitombo ao anatinay avy 30 eny, avo 80 eny, avy 100 eny. Manamasinanay reny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina sy akalazay ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy io. Halleluja, halleluja, amen. Dia izay indray zany fotoanantsika amin'ny teny ity. Isaorana ny tompo lehibe izay vitantsika, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Baibai daholo tsika rehetra.